dia kafaliana tokoa ry havana manolorana ny fiarabana ho antsika rehetra amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana izay mampiray antsika. Fifaliana lehibe ho an'ny tenanay no mijoro eto anatrenareo amin'ity alahady ity. Ny antony dia isaorana manokana ny mpitandrina izay nanasana ihany koa ampitiavana mba hiara ifampizara fifaliana ao anatin'izao taonjobily lehibe izao, ary zava-dehibe izany indrindra ao amin'ny sehatry ny fizarana ny fanompoana sy eo amin'ny hazakazaka masina eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra toy izany. Ka dia misaotra indrindra pasteur, misaotra andramatoa ihany koa fa nareo mivady moa tsy misaraka ny andraikitra fa dia fampizarana marikariva. Araky ny lohahevitra moa nomena dia ny hoe miverena amin'ny fitiavana voalohany, ary mpanjena manokana amin'ity alahady ity koa dia ny hoe amin'ity volana mars ity ny hoe mampiorina ny mino fizahan-toetra. Rehefa nieritreritra izao teny fampizarana izao ny tenako dia miezaka nametraka ny pasteur teo anoloko teo, mieritreritra ny amin'ny inona ny fitiavana an'izany lohahevitra izany. Aty amin'ny fotoana izay efa amaranany ny fotoana izay niantsony tompo azy eo amin'izay seha-panompoana mitandrina teo anivon'ny fiangonana izay. Fomba fiteny moa izany hoe mamarana izany raha marina, fa inoko fa ny fiainam-panompoana tsy mitsahatra, fa vao maika raha fiaingana vaovao angamba izany raha marina rehefa ho avy izay fotoana teny itsaharan'izay. Aina ny fetra izay no nanoloran'ny tena teo anatrehan'ny tompo. Miverena amin'ny fitiavanao voalohany. Teny nalaina tao amin'ny Apokalipsy toko 2 izy io. Dia vao maika mampanontany tena hoe fa maninona no any amin'ny bokin'ny Apokalipsy no andraisana azy, satria fantatsika tsara fa ny fiainan'ireo kristianina izay nanoratana izany taratasy izany dia tao anatin'ny orooro sy ny tahotra, tao anatin'ny fanenjehana sy ny famoretana ny fomba maro samihafa nahazon'ny kristianina tamin'izany vanim-potoana izany. Fa tao anatin'izany no sitomana izany teny fankahirezana izany, miverena ny fitiavanao voalohany. Dia verina ry havana fa zava-dehibe loatra izany fisainana sy toe-po sy toe-panahy eritreretana ny amin'ny hoe tonga aty midingana eritreretina amin'ny maha-olombelona sy ny fandaminan'olombelona ny itsaharana amin'ny anjara fanompoana, satria taonjobily moa zao ankalazatsika izao fa 90 taona no manana ho amin'ny irosoana amin'izany hoe fisotrondrononona izay fitenin'olombelona ho iaho, dia alasa fisaina tokoa izany hoe andeha anao jery todika ndika lele miverena mantsy misy hevitra be dehibe. Miverena ianao fa diso lalana, miverena ianao aty aminy fa misy zavatra tiako hamafisina aminao, miverena amin'izany hevitra ao izany sy maro be izany. Mifonosa izany teny hoe miverena satria baiko izany, ary heverina fa zava-dehibe tokoa. Fa le antom-piverenany eto io no mamelanja n'ilay foto-kevitra dia ny hoe hibanjina le fitiavana voalohany. Inona moa izany fitiavana voalohany izany? Nga misy ny faharoa, misy ny fahatelo, misy ny fahaefatra. Marina loatra ny havana. Resaka fanarandian'i Kristy eto no resahana, resaka fanompoana eto no himpanjinina, dia misy tokoa ny fotoam-piaingana. Misy tokoa ny fotoana izay nandraisana safidy manokana teo amin'ny fiainana manoloana ny antso izay ny antefa tamin'ny tsirairay. Mino aho na dia tsy mifampiresaka antsipiriana izy izahay, fa nandalo izany lalana samihafa izany izy. Nandalo izany dingana samihafa izany reto mpanompon'Andriamanitra izay isaorantsika an'Andriamanitra ny fanomezana azy ireo. Mbola sy tonga amin'ny fiafarana tanteraka moa izay, fa mbola hiomana ny impita ho any amin'izay dinga-piainana vaovao izay. Ka eo indrindra toy ny fanaon'ireo le mpitarika malaza raha mijery Andry Mosesy isika,
mandinika andro Josoa raha reo ihany fotsiny no raisina dia rehefa tojo amin'izay fotoana izay dia mifamarafara mifankahery mametrapetraka ny amin'ny reto avy ny zavatra efa nampasehivoka anao, reto avy no toromarika nomen'Andriamanitra nandritra ny taona lava ny raha. Zava-dehibe ry havako ny fananana izany toe-tsaina hoe andeha hiverina hibanjina sy heritreritra indray izany lalana efa nizorana rehetra izany. Fa izao anefa tsy dia ilay fitodiana any amin'ny lasaka hoe izao sosao ny tany saina ao anatin'izany, fa kosa ny tsambikinana lavitra kokoa, ny any anosehana bebe koa mankany amin'ny hoavy, satria izany toerana misy ny fanompoana eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra izany dia tsy sehatra mandeha irery fa iombonana tokoa amin'izay vahoaka an'Andriamanitra, amintsika ondrin'Andriamanitra, ondrin'i Kristy izay napetra ny fiadidiana teo ambanin'ny fiahiny izany mpanompon'Andriamanitra izany. Tsy mbola fotoan-jobilontsika tokoa ao anatin'ny famarana ao ihany, fa zany sary zany no nijerena, zany sary zany no hitako teo anoloako mieritreritra ny hoe izany no antsony tia novaliana amin'izao vanim-potoana izao, miverena amin'ny fitiavana voalohany. Ilay bokin'ny Apokalipsy ihany iaho dia mahafinaritra be ny fomba fampiresahan'ny tompo tamin'ny mpanompony dia ny apôstôly Jaona izay nampitondraina ny hafatra ho an'ny fiangonana. Ny mitodika aminareo aho ampitao amin'ny fiangonana izany, fantatra ihany ny asanao, ny hafanamponao, ny fitiavanao azy sisa sy ny sisa izay verina ho fahatsarana rehetra ny raha natao anatin'izany. Fa izao kosa nefa manakambara kely aminao indray aho, dikan'izany ry havako dia filazana fomba tsotra manao hoe na dehibe aza ny zava-bita noho ny fitiavana, ilay fitiavana ny redareda tany am-boalohany dia misy ihany ny indro kely eny am-pandehanana eny, misy ny nahasolafaka fa sofa mbola mahery ny tan'Andriamanitra ny tantany, mety nisy ny akiviana ny arerahana fa sofa teo ihany ny tana mahery n'Andriamanitra sy ny fitiavana nampahery tao anatin'izany. Ary izany rehetra izany no miteraka ilay fanapahan-kevitra vaovao, andray safidy vaovao manao hoe te hiverina, hiverina indray hanovo hery ao anatin'izay fitiavana voalohany anatonako an'Andriamanitra sy nanompoako ny tompo izay. Tsy mitovy tokoa mantsy ry havako. Ary eto dia mampatsiahy antsika mpanaradian'i Kristy tokoa. Be dia be ny dingana mpandalovina amin'ny alalan'ny fiangonana ny fiainantsika mba hitombona fandro. Miangatrany amin'ny nanaovana batisa dia mitombo amin'ny katekômena moa ny ato amin'ny protestanta restitution fiantso azy, dia mitondra amin'ny fanasan'ny tompo dia miroso amin'ny seham-piainana isan-karazany. Fa na tiana na tsy tiana, tsy hitovy ny fihetsehem-pontsika ao anatin'ny fotoana manokana iny. Androana dia niraisina mpandray ny fanasan'ny tompo, tokananao dekona na tokananao mpitandrina na toy izany. Tsy hitovy ny fotoana iny sy ny fotoana manaraka rehetra ao aoriana. Tsy maintsy ilaozana iny ary tsy maintsy irosonany any amin'ny hoavy. Fa izao eo indrindra ny mazava-dehibe, ny fametrahana fantaina vaovao sy maridrefy vaovao anatin'izany hoe mizotra makaiza moa ny fiainako ary mbiay zaho ankehitriny. Mivaly tenin'ny tompo dia miverena amin'ilay fitiavana voalohany, hivereno izay maridrefy ngeza be izay. Fa navahana manokana eto ny resaka hoe njara tena ny fizahan-toetra.
io teny soratra masina ho iaho zay nifidiana tamin'ity anio ity dia mahagaga loatra inao fa tsy tonga ho azy zany fa tao anatin'ny efa fandaminana kanefa dia tsara ny ampatsiahy azy tsara zany mpaminany Jeremia zany fantatsika zany fa isan'ny mpaminany taraina lava tamin'i Jehovah zany no ninona mafy loatra ny alay ngamba natony hoe hiraka napetraky ny tombo tany hatramin'ny fotoana ny etsoina azy inona fa nampianarina antsika zany anisan'ny mitady lalana andosirany Jeremia mba tsy hamaly ny asan'Andriamanitra anao ny asan'ny mpaminany raha marina hoe zany mbola zazy zany tsy mahay mandaha teny zany zao zany zao zany zao hoe tany saina dolo teo anatren'Andriamanitra tisy indrindra fa le feitra sy mety ho fahalemeny izay karaza hoy Andriamanitra tsy afabela ianao tsy mahazo miala ianao fefatra ny ekibondreninao ianao nefa nofidiko efa nantsoko da fantatro fa mafy ny asa miandry anao fa ho amafisiko ny andronao izy afahanao hiatrika ireo rehetra zay andrahako anao ireo zany ravana dia vao mainka mampatsiahy antsika ary manamarina sy manam-porofo tokoa fa soa fefa no manon'Andriamanitra ho amin'izany tokoa izay rehetra nantsoa ho am'seham-piaina manokana indrindra eo amin'izany atao hoe fitoriana sy fanambarana sy sitrapon'Andriamanitra eo anatrihan'izao tontolo izao sy ny vahoaka rehetra izany ary manahirana dia ity tsy ilay hoe andany ianao makary amin'ny jentilisa riananonary fa amin'ilay vahoaka Israelita mihitsy anie ny sarotra onge ny tena manahirana kanefa dia tsy azo ny idovirana zany fa sady antso ary mameno azy ny hiraka re zavatra roa reo mantsy dia miaraka mandrakariva ny mampieritrehitra rehefa tenenina ny olona hoe antsoan'Andriamanitra mbola tsy nandreny antso tsy tompo raha ny marina izaho sy anao zay efa nanaikatra any amin'ny fotoana voalohany nijoroanao teo anatrihan'ny fota anaovana batisanao dia efa nisy antso ny valitsika zay mahavahoaka an'Andriamanitra atsika vahoaka vo antso fa le dingana anankiray le voahiraka dia eo nalay no mifanilika amin'izay ry anina ihany zany ry pastera ihany zany isy mivadiny ihany zany tsy dekonina zay voatokana ihany zany ny antso ry havako ny antsony hoe vao antso dia tsy ilay hoe voatokana tamin'ity androany fotoana lalovana any angamba zany anavananao anatin'ny maro fa ny famalina ny antso dia isanandro ary zay ny maritrefiny hoe vao antso tokoa dia ilay finiavanao am-po amaly tsisy fepetra ny antson'ilay efa tisy ny antso atsika ka izany rehetrarehetra zany dia mitambolombolonao an-tsainao ka mahatonga indray hiverina amin'ilay miverena amin'izay fitiavana voalohan'izay lay nandraisanao ny antso ka namalinao izany teo anatren'Andriamanitra zava-dehibe ry havako fibanjinana izao hoe fitaom-piomanana iampita izao nijobily mantsy fitaom-piatona ihany ko tsy fotoana ankorataba fotsiny hoe faly isika hidera aleloia hideran'Andriamanitra fa raha vakitsika tsara ny soratra masina dia fotoana natao saintsainana misy mety misy ny tsy fahombiazana ao anatin'izay koa mitondra fanonerana raha marina fomba fiteny-dolo moa zany fa tsy nosakanan'Andriamanitra tsy hiditra ao anatin'izay lalan-tsarotra izay nefa le mpanompon'izay nantsony araka nyvoalaza teo ny profeta Jeremia ny teny izay nambarany ary zay mantsy ny tena olana tsy le ampifalifaly ny olona foana le azahoana sitraka foana mahafinaritra kosa ny menanao zany ry Jeremia tsia
fa misy aza miteny aza miteny aminay intsony ianao fa manahirana anay miainao anao satria sady milaza lozy ianao indraindray no milaza teny fikasana ihany koa sy fampanantenana ry hava malala izany misy ny zava-manahira ary reny le vaty mikitotaona ny ampandianana ao anatin'izay fanatanterahana ny baiky ny tompo izay sy ny famalina ny antso famalina ny hiraka izay napetra ny mazava teo alohantsika izay nantso fa ny sary anankiray koa dia zay hitantsika eo amin'ny Petera aloha le sarin'olona no resahana satria olona eto ny fampiresahana milohan'ny tena zany Petera zany koa dia fantatsika ny hafanamponiny rehetrarehetra fantatsika ihany koa ny tantarany fa isan'ny zavatra atao hoe manahirana ny zavatra nitranga tamin'ny nataony rehetra ary matetika no mahazo teny masika amin'ny tompo izy ndikany Petera zay tsy zay ny anarany tany am-boalohany fa Simona zany Simona zany anie misy heviny maromaro ary misy hevitra anankiray ilazana hoe Simona ny teny hafa dia zozoro zavatra misy gozina mety misalasala miovaova tsy maro toerana fa izao rehefa natsony tompo izy rehefa mitao amin'ny Kristy tao anatin'izay sepiainana zay fantatsika ho amin'ny tantarany tany amin'ny sekole lahady taty amin'ny fandinihana soratra masina tsy dirako izany fa fantatrareo dia tamin'ilay fotoana anankiray nahitany herin'ny tompo nanekeny hoe enao tokoa ny Kristy zanak'Andriamanitra dia hoe tompo hoe manomboka izao dia tsy atao hoe Simona intsony ianao fa tsony hoe Petera vato azo amrenana zavatra mahery dia tsinony zany fa fiangonana hoe eo aminao naorina izany Kristy ny lohany ary Petera zany raha tenenino izy le vato fototra hijoroany zany amin'ny apôstôly azy ry havako mbola malasa fisainana ihany koa zao apetraka eo anoloana zany ihany koa ny pasteur solofito hoe ny adolo ny dikan'izany rehetrarehetra fa mino ary mino isika fa mitamberina adolo zany sary izany ary mametraka fanontaniana vaovao mametraka fanambo vaovao ny hoe mila verina mihitsy na dia aty amin'ny fotoana eritreretina maranana ny vanim-potoana fanompona aza eo amin'izay maha-olombelona voafetra izay nametran'Andriamanitra afatra ngeza be Petera dia ny ampiorina ny fon'ireo kristianina ihany koa izay niaritra fanenjehana sy fahaverezan-kevitra tamin'ny fotoana androny zava-dehibe koa izany ry hava raha ny afatra ry Petera dia tsotra tsy ny hoe ho foanan'Andriamanitra nezany fanozonozonana sy mahery fanenjehana izany tsy izay na ny apokalipsy na ny Petera dia samy milaza izany hoe ho an'izay mandresy zany hoe nitondra antsika hihoatra lavitra lay fetra ateraky ny fisalasalana sy ny tahotra mety hakiviana sy ny faharesena hita maso izany ny tanjon'Andriamanitra izany ny tanjon'i Jesosy Kristy izany ny tanjon'ny fanahy masina dia le Trinité miara-miasa tanteraka izany amin'ny fiainan'ny mpino tsy ny anaisitra ny olona hiala amin'izany fa ny anomana kosa le mpanaradian'i Kristy mba ho vonona tsara ary afaka aneo fa mira-pirata ny voninahitr'Andriamanitra ao anatin'izany satria ny antony le Kristy izay nitoriana sy nambara nampahirezana ireo mpino tamin'izany dia tsy le Kristy mbola
miverina fa resy araka ny fomba fijerin'olombelona tsikoa ny omby teo amin'ny azo fijaliana kanefa raha ny marina dia lalana fisandratany ho any amin'ny voninahitry ny fandresena miezinezina. Izany no mimpanjin'ireo mpanaradia azy ka tsy niova tao anatin'izay tanjona sy zava-nikendrena lehibe izay. Izany sary zany ry havana no miverina ao an-tsaina ka mahatonga eritreritra ny aminy hoe ny ho avy dia mbola midadasika ary lavitra ezaka fa leo ampirendrina tsara ny finoana sy ny fiainam-panahy rehetra ahafahana mizotra patokina averiko ihany tsy niana foana an'izany akory ny tanjon'Andriamanitra tsy maintsy ho avy izany fa ny anafy hery ampiomana antsika kosa ny amin'ny hoe mandehana amin'Rosoa fa hivoaka ho mpandresy ianao fa aoka toky amin'ilay efa niantso anao. Fa mbola miseranao an-tsaina ihany koa rehefa mamaky isika ny filazantsara izay inona fa miaoao an-tsain'ny mpanompon'Andriamanitra izay namaly ny antsony ary natokany ho amin'izay siam-panompoana izay. Io mantsy le hoe inona moa ny anjara toeran'ny mpanompon'Andriamanitra fa miohatra amin'ny vahoaka rehetra. Samy vahoaka masina tokoa isika no hamasinina ary nataon'Andriamanitra mitovy hasina amin'izay le hoe no ariana araka ny endriny hatrany amin'ny fahariana izay. Fa natokany kosa amin'ny siam-piaina manokana anatanteraka andraikitra manokana ihany koa. Dia rehefa lazantsara rehefa novakiana dia sary tahaka izany indray no hita mijery amin'ny pasteur teo anatrehany hoe inona raha manairan-tsaina amin'ny pasteur. Ny fanoarany amin'ilay mpamafy mantsy izay fantatsika tsara ihany koa. Dia miezaka mijory anatrehan'izany ianao dia mandray toerana anankiroa. Kristy eto milaza manao hoe ny hevitra ny fanoaran'izany ny amin'ilay mpamafy namafy vodiny hoe nisy voafafy teny amin'ny tany teny amoron-dalana, teny amin'ny vatolampy, teny amin'ny tany feno tsilo, teny amin'ny tany tsara. Mandray roa zany sary zany. Voalohany dia mety mipetraka isika ao amin'ny toeran'ny mpamafy amin'ny mampanompon'Andriamanitra. Nanahoana tokoa moa fomba namafazako izay voa izay. Ny voa dia tsara, tsisy adevitra ny amin'ilay voafafy. Fa ny mpamafy matetika no azo apetraka ihany no fanontaniana. Mampetrehitra ihany zany hoe andeha mafy dia ny andalana tonga dia afafy posina reo dia sasany eny amin'ny arabe dia ny sasany natsipoka eny amin'ny vatolampy, mety misy vatolampy marivo ihany eny ananonanona any. Io mba olona tena sérieux ve zany mpamafy zany? Sa mamafimafy fatany fotsiny izay lalany ihany lalany fa dia alefany aloha zany. Maka an'izay toerana izay isika indraindray hoe tompo nanaona tokoa moa namafazako an'izany voatsara izany tamin'ny fitiavana ve sa ho an'ny feoany fotsiny? Tena nasesika izay fitiavana anao zay ve? Fa raha tsy izany tapa-kevitra leo indray iverena le fitiavana voalohany araka nambara teo hoe ny fomba fitentsika hoe 9 sy 10 sy ny 7 taona atsika fa ny an'Andriamanitra tsisy fiafarana. Ary mino aho fa tsy afaka angina ao amponin'izany mpanompony izany no hoe efa niekeko teo anatrehanao tompo niara iasa aminao amafy ny voa vony fitiavana ary indrindra miorina amin'ny tenina sarotra ho ahy mijanona. Izay ilay fitretana voalohany hoy aho maka ny toeran'ilay mpamafy. Mino aho fa tao tokoa ny hafanampo ary marina le tenin'ny apokalipsy fantatro ny asana ny feretana mafy nataonao. Mpanao salama aza moa dia miteny ny mpamafy io dia indraindray mamafy ny voa amin'ny ranomaso e. Mampitomany tokoa mijery ny tantsaha amin'izao indrindrindrindra fantatsika ny amaina ny tany teo tomany eny ireo tantsaha ireo e. Lay masomboly efa natokana tsara hoe ity le masomboly everina ho tsara ho afafy ao anatina tanimbary izay mampisalasala hoe ity ve ho avy itoy ve ty orana fa toa mitritritra ny tanimbary eny amin'ny manodidina rehetra zany rehetrarehetra zany misy ady ao anatin'izany fa tsy mandeha ho azy.
salamjamy ny endrika iazakazahany mpamafy tompo ary izaho sy ianao iaho zay vao antso hatrany nanaovana batisa antsika tsarovy tsara fa isaky ny misy ny fanokanana dia averina mankany amin'izay foton'izay hoe tsaronao ny nanikenao ny antso voalohany dia ny hatramin'ny nanaovana batisa antsika fa tsy mijanona eo tsy hijanonana eo fa lalovana eo ka zany hoe dia mampieritreritra ary mampitamberina ary tia hiverenana tokony hoe tompoko mibabika eto anatrehanao toko fa marina zany misy fotoana ihany indraindray mety tratra mifakapanahy rehefa mandeha manao tournée moa izahay dia hitsorona aminareo rehefa andeha ho any Anosy Beanala zany tiana na tsy tiana misy zavatra kely manindrona ihany eto manahoana ny lalana anjo ary tena lalana tokoa zany fa tsy maintsy mandeha ny andalana dia tena fampitolomana tokoa ny lalana fa rehefa tonga mahita an'ilay vahoaka an'Andriamanitra ianao dia adindony zany rehetrarehetra ary tena fifaliana ho an'ny olona ianao koa mandray fifaliana ao anatin'izay ny tianambara dia ny hoe tsy asa mora izany kanefa efa nikeny hatrany am-boalohany nikeny ny mpanompony hatrany am-boalohany ary ilaina tokoa misaintsaina izany mba hiverenana irehatra ndray ilay hafanampo fa ilay sary faharoa an'ilay mpamafy dia ny hoe izaho sy ianao koa dia toy n'ilay tanina mafazana dia manontany tena indray izy amin'ireo tanindreo moa mety teny angamba za kosa angamba tsy le arabika za kosa tsy le vato lampika njara ny tsiraray mamaly izany faniriny tompo fanirian'Andriamanitra dia toy n'ilay tany tsara avokoa ny rehetra fa na ny tany tsara aza maniry tokoa ny vo fa tsika mahita fa eny ihany voana-dratsy indraindray mila fanavana isorona misy ihany indraindray ny loza mananontanyna rehefa tonga ny evandra sisa zany rehetrarehetra zany tsy azo iodivirana kanefa tsy maintsy atreha ary izany no zava-dehibe ry havako ao anatin'ilay hoe ninninona fiheverana sy fikasana fandiriana rehetra tsy natao avahana tsikory ny hoe ny zavatra mahafinaritra sy metimety ihany no aloha votra sy asongadina za mantsy matetika mitranga indrindra vanim-potoana tahaka itony efa tonga ny jobily tonga ny fotoana anaovana dingana ho any amin'ny fiovampiainan'izay iaho dia mahafinaritra avokoa ny tany say tsara avokoa fantatsika zany matetika fatojo ny andro manahirana indrindrindra fialana amin'izao fiampitana koa zany fahafatesana ny toy zany tsisy andeha hitanisany hoe i olona io dia sala amin'izao mihitsy ary manahirana mihitsy miara-miasa amin'io olona tsy zany le izy fa kosa mpanompon'Andriamanitra matosa mijery an'izay hipanjina an'izay dia tsy manahirana za ary nytonikira faneva teo dia ao anatin'ny beba ianao sisa miverena ny fitiavana voalohany kery lehibe zany tompoko mbola fana mieritreritra sy tsy eritreretina fotsiny fa mizotra ho any amin'izay lalana izay satria ny afahana manovo hery tsambikina lavitra kosa satria mbola lavitra izy Andriamanitra moa tena manana maritrefy ny lavitra fa isika tsy maintsy mieritreritra an'izay mandrakizay azy zay efa santaritsika sahaty iainatsika fa tsy mbola tena tanteraka dia miroso ampinoana miroso ampatokina ka ninninona fanozongozonana dia marina ny teniny tompo araka volazan'i Jakoba manao hoe sambatra zay voazatoetra rehefa mandresy rehefa maharitra sy matafita izany izy dia efa miandry azy tokoa ary apetraka amin'ny sari-poninahitra ny fiainana ry kristianina malala fotoana toy izao tokoa dia fotoana mampahery zany tsoroko aminareo izany hoe voalohany misaotra be lehibe amin'ny pasteur misaotra amin'ny mpitandrina
lofina nasa ampitiavana koa namalina izany satria firahalahiana izany eo amin'ny sehatry ny fanompoana dia mino ariavana fa izany teny ny fampizarana izany tokoa dia mba fankahirizantsika menakavy fankahirizana amin'ny lafiny hoe zava-dehibe ho antsika ny mampiditra izay rehetra tondran'Andriamanitra ny fiainantsika izay ho toy ny miaina vaovao itsambokinana mankany amin'ny ho avy indray arak'izay mbola nirahany tompo antsika izay toe-tsaina iraka izay no heverina fa zava-dehibe ao anatin'izao satria ny olona matsapa fa voairaka ninona sedra ninona sarotro ny lalana arak'ireo iaotenin'Andriamanitra izay sy mpanompon'Andriamanitra izay noraisina manokana vakina tamin'ny tianio ity dia mahazo toky isika fa tsy Andriamanitra mila voatsiary Andriamanitra fa raha izy miantso izy maniraka dia izy koa ny momba sy ny tantana ary Kristy dia niteny manao hoe tsy afoina andao anao ka dia zany mbola lazana amintsika indrindra ho anareo mivady sy ny ankonanareo hoe ilay Andriamanitra izay fantomponareo tokoa tsy afoina andao anareo anatin'izany ary ny asa nataonareo izy tompo reriany manana amin'ny maritrefy efa ho avy izay dia omeny an'ilay valipity sy valikasasarana tandrify tokoa fa sailaza tahaka ny mpanoratra manao hoe indreto zaho sy ny zanaka izay mena ho ahy ny mpiaina amin'ny Kristy izay nilaza izany tsy menatra eo anatrehan'ny ray hoe reto dia isika koa miara-miombona amin'izay hoe reto tompo ireo ny vahoaka napetraka ao ary tsy ireo ihany mbola maro satria fantatra fa ndraikitra ngeza be nisany izany mpanompon'Andriamanitra ilana tsiny hoe afa-tsy mbola tsopily androany fa nastiana tsy tiana efa ao anatin'izany rivotra izany ianareo ka mitodika foana tamin'izy ireo fa isika kristianina rehetra ihany koa dia verina fa tandrify izany satria lalana itovizana izany lalana nirahany azakazaka ary mbola irahantsika ny fampitantana dia ny tompony mampahery momba antsika menakavy hitombo manakarivo amin'ny fiainam-panahy sy ny fanahintsika ny fahasoavana amen.